Hafa kosa indraiky na dia teo azany fitakiana ataon'ny mpampianatra FRAM dia tsy ataon'ny fitondram-panjakana ambaninjavatra izay sehatra izay ny zoma maraina lasa teo ohatra dia nidina tany amin'ny tanànany Bongatsara tany ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatovoangy Rajaonarimampianina anjery akaiky ny makasika izay sehatra ny fampianarana izay. Anisan'ny komuna iray ahitana ezaka goavana eo amin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena ny komuna Bongatsara izay misy ny lapam-panjakana Iavoloha teo. Ataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina Vaindorara araka izany ny fampandrosoana ity komuna ity ka tonga teny toerana ny tena ny zoma teo nitokana ny efitra fianarana vaovao ao amin'ny EPP Ambolamena. Ny komuna Bongatsara no niantoka ny 5.0 tapitrisa ariary nanorenan'izao foto-drafitra izao raha ny FDL kosa niantoka ny 7 tapitrisa ariary. Mitondra fanazavana amin'ny ben'ny tanàna Ramatoa Bearso Antanirina Nika. Tokana ny sekoly fanabeazana fototra vaovao indray zany etan'ity komuna Bongatsara ity. Ity zany ny sekoly fahaenina fidirasa vavy izay tokana ny komuna. Tany amin'ny taotrino zany dia efa mantsimbona amin'ny zareo amin'ny ministera ny décentralisation avy amin'ny ministera ny intérieur satria raha mitambatra moa ny ministera ireo dia efa mantsimbona zany amin'ny alalan'ny fond de développement local. Atao hoe ny tapila tena komuna totaly eo amin'ny 15 millions d'ariary zany nampety ny komuna tato dia misy ihany koa ohatra hoe mandala-tanana izay mpiara-manantoka amin'ny komuna isana ny ahafahany bebe zany amin'ny fampitana ny taotrano amin'izao etantsika mendrika amin'ny latsinainy sary zany dia efa hianatra reto zanatsika eto amin'ity faritra amin'ny EPP Ambolamena ndray miisa 500 zany miisa rehetra soratra marana. Navotrandreo manam-pahefana sy olo-manan-kaja rehetra izay nandray ny fitenenana ny fanajariana ny fanabeazana ireo ankizy madinika ka noho izany indrindra no nanambaran'ny ministra Paul Rabal tamin'io fotoana io fa ho raisina mpiasa-panjakana avy hatrany ireo mpampianatra 5 ao amin'ity sekoly ity.